Zao aloha zany zao mafana ny andro dia manomboka amin'izay koa zany ny orana. Ny aretina mitranga amin'izay zany aloha raha ny aty amintsika aloha dia ny fahafoizan'ny moka sy ny atodi-moka aloha zany voalohany indrindra, satria ny moka dia manatody any amin'ireny lobolobo ireny, amin'ny rano miandrokandrony ireny zany ireny ny atodiny dia tena sady velona tsara koa izy amin'ny hafanana dia mitaro aloha zany ny isan'ny tena hoe misongadina amin'izao. Fa amin'ny faharoa koa zany filatsahan'ny orana be koa zany zao ny areti-pibarana, areti-kibo zany aloha dia misy izy koa zany zao amin'izao areti-kibo. Ka ny fisorohana ny areti-kibo zany ny fomba tsotra indrindra zao dia manasa tanana amin'ny savony isan'andro zany, maraina atao hariva isaky ny alohan'ny sakafo dia sasana foana ny tanana. Dia faharoa manarakarak'izay ny rano sotroina zany dia mila rano madio ihany koa ara-pahasalamana, rano voapangotraka tsara zany ara-pangitsahana ary ny rano asiana sirop zany. Dia ny fanasana ihany koa zany ny zavatra izay hohanina, indrindra fa ny voankazo izay hohanina manta zany dia tsy maintsy mila madio tsara satria ny loto tafiditra anatin'ny miaraka amin'ireny rano sotroina na ny voankazo hohanina ireny na sakafo hohanina amin'ny ankapobeny miteraka areti-kibo, miteraka areti-pibarana ireny amin'ny ankapobeny zany. Dia ny voankazo koa zany tsara mihinana voankazo masaka tsara zany satria ny voankazo somary mbola mantamanta mety tsy zakan'ny fitaovam-pandevonan-kanina mandevona azy dia tsy mandevo-kanina koa avy eo dia miteraka aretina koa zany izay. Ny voankazo koa tsy lo fa raha voalo ny voankazo manomboka misy olotra dia tsy mety koa izay amin'ny fahasalamana. Dia tsara koa zany ny voankazo na ny anana maitso hohanina reny mba hohanina avy hatrany anatin'ny fotoana tsy dia lava loatra satria indray rehefa te-hisoterizina ela loatra koa reny dia efa maty ilay otrikaina ao anatiny. Izay angamba ny torohevitra tsotsotra ny amin'ny sakafo hohanina izay fa ny ao amin'ny fitafiana koa zany satria ny toetrandro koa mivoaka matetika manao akanjo antonony zany antonony zany hoe amin'ny mafana be andro dia manao akanjo somary mangatsiaka. Tsara angamba ny akanjo manolo-koditra, akanjo amin'ny coton vovon-dandihazo satria iny mitroka ny hatsembohaniny zany, izay ny tsara indrindra. Dia rehefa mafana ny andro mitondra akanjo mangatsiaka ny andro dia mitondra akanjo mafana. Izay angamba dia eto amintsika manokana moa zany tsara foana miomana mitondra elo satria tampotampoka eo ampiasana ianao na ampianarana ny ankizy avy tapoka koa ilay orana nefa ny tamin'ny maraina mety manefikevoka be ny akanjo mety manify nefa ny orana avy dia miteraka fanafiana koa zany miteraka koaka ho antsika amin'ny ankapobeny zany zavatra.